Vatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Endre ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nanomezany an'i Jesosy Kristy Tompo Zanany hitondra ny fanavotana ho antsika zanak'olombelona. Vavaka tsika tompoko. Lehibe tsy takatry ny sainay ny fitiavanao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Raha mbola nazahoany atombon'andro indray amin'ity andro anio ity, ary mbola nahavelona nanay trapamonjena. Noho ny fitiavanao sy noho ny fahalehibiazanao zany, ary marika ampisehoanao fa lehibe indrindra sarobidy eo masinao izahay zanak'olombelona. Sotranao indrindra fanahy masina, mbola namoazanao anay tamin'ity maraina ity, ary dia ahatonga anay andresy andray ny vatsim-panahy izay avy amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Tendreo ny lenan'ny mpanomponao ary ilaza ny fahamarinany ny teninao, ary ny fony tsiraray avy dia ho tany lonaka aniriny zany teninao zany, ka hitoerany ny fitiavanao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mankasitraka indrindra, mankatelina ry lay telo izay iray. Aleluia. Amen. Faly miarabantsika rehetra tratra ity maraina ity indray, izay andro fitsaharana omeny Jesosy atsika, ary tsarovy fa mbola fitiavany no natozao asy natozao anao. Izay indrindra no mahatonga azy ampatsiahy antsika amin'ity maraina ity ny fitiavan'i Jesosy. Horaisintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsarany Jaona 5:12, 15 sy ny 10. L'Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 9 et 10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita ny teny. Tahaka ny nitiavandray ihany no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo, dia toetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Amen. Jesosy Kristy eto no mitodika sy miresaka amin'ireto apôstôly, ary nampianatra sy nampatsiahy ny momba ny fitoerana amin'ny fitiavana. Raha jerentsika izao toko 15 ao amin'ny filazantsarany Jaona izao, dia tantara sy tenin'Andriamanitra efa haitsika tsy anjery tsara, milaza any amin'ny voaloboka sy ny sampany raha tombokitsika any amin'ny 1:1. Jesosy Kristy eto mampatsiahy fanatsoana sy voantso amin'ny fitiavana izay rehetra milaza fa zanak'Andriamanitra, na kristianina, na mpino, na ireo izay nanolo-tena ho an'Andriamanitra ka nanaiky an'i Jesosy Kristy Tompo andidy sy hanapaka ny fiainany. Fitiavana tsy misy fetra izany fitiavana avy amin'i Jesosy Kristy izany. Fitiavana mitohy, fitiavana maharitra mandrakizay amin'ny fo madio, tsy misy fiatsaram-belatsihy, tsy misy fitaka, tsy misy langa, tsy misy fitiavatena, tsy misy lolo-po, fa amin'ny fo madio ary fitiavana tanteraka raha toa ka tena nandray an'i Jesosy Kristy Tompoko tokoa ny olona milaza fa kristianina, ary Jesosy Kristy no tompony sy mpanjakany ary mpanapaka ny fiainany eo amin'ny lafiny rehetra. Izany no fitiavana avy amin'Andriamanitra iray, izay nanome an'i Jesosy Kristy zanany, lay ohatra amin'ny vatana maneho ny faratapon'ny fitiavana. Ny fitiavana marina avy amin'i Jesosy Kristy dia fitiavana tsy mihetsika na figé, fa fitiavana dinamika noho ny fiasan'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika, ary izay indrindra no mahatonga ny bokin'ny Romanina
toko 5:5 milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fanantenana dia tsy mahampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Amen. Ny kristiana tsirairay dia tokony hatsapa izany fitiavan'Andriamanitra izany ao am-pony amin'ny alalan'ny fanahy masina, indrindra amin'ny fotoana mahory na fasairanana. Izany fitiavana izany izay nidina sy arotsaky ny fanahy masina no ao am-pontsika izany no mahatonga ny mpino iray tsy anjera ao anatin'ny famoiza-po na ny fahakiviana, lalina. Tsy mba nofinofy izany fa tena azo antoka. Dia ilay fitiavana marina avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ilay fitiavana avy amin'ny mantsy, fitiavana feno fahamarinana sy fahamasinana. Ary izay no maha-Andriamanitra azy, fa tsy olombelona. Ny olombelona, na dia mety eritreretintsika fa azontsika atokisana ara, dia fitiavana mbola mitarika faharatrana am-po, fitiavana mahadiso fanantenana no omen'izy ireny. Jesosy Kristy mihitsy no milaza ary nilaza tamin'ny andro faran'ny fankalazana tamin'ny fetin'ny firavoravoana na ny fetin'ny tabernakely. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:7-30 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanantonaka hisotro. Izay mino ahy dia hisony rano velona hiboiboky avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Milaza sy manamafy izao ten'Andriamanitra izao fa rehefa tolorana ny fanomezan'ny fanahy masina ny kristianina na ny mpino iray, dia ho tsapany ilay fiainany mitobaka ary feno ilay fitiavan'i Jesosy. Hiboiboky avy ao anatiny ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, izay mitondra fanasitranana ho azy amin'ny lafiny rehetra. Rehefa maray izany ny olona izay milaza fa mino sy kristianina dia tsy afaka nitazona izany ony rano velona izany ao anatiny ho azy samy rery izy, fa te hizara izany amin'ny hafa ety ivelany dia ho an'ireo manodidina azy. Izany no mahatonga izay teny resy lahatra feno sy tanteraka ny fitiavan'i Jesosy Kristy, izara izany fitiavany izany ho an'ny hafa. Ary amafisiny Korintiana 2 toko 5:4-12 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fitiavan'i Kristy no naniry anay, satria izao ny hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tena nitsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Amen. Ny fitiavana no tokony ho filamatry ny fiainan'ny mpianatry ny tompona ny kristianina na ny mpino. Tokony hifankatia hatrany hatrany izy ireo. Ary ny karazam-pitiavana izay nangatahany Jesosy tamin'ireo mpianany dia ilay nitiavan'ny ray an'i Jesosy, ary nitiavan'i Jesosy ireo mpianany koa. Tsarofa ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanaka dia fifamatora-pitiavana mandrakizay. Ary ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny mpianany sy amintsika kristianina, amintsika mpino, dia fifamatora-pitiavana efa natomboka tamin'ny fotoana ny antsoina azy, sady mbola mitohy amin'ny fotoana itenenany amintsika. Nanaraka ny ohatra nomen'ny ray Jesosy dia nity ireo mpianany toy ny nitiavan'ny ray azy. Tokony hanaraka io ohatra nasehon'i Jesosy io koa raha tena kristianina marina, ary tokony hifankatia toy izany koa. Tratra ny faratampony amin'ny fitiavana rehefa mivonina ny ho fato an'ny sakaizany ny olona anankiray. Tsy vitany hoe manolotra ny aino an'ny sakaizany mba hazahoany ireo tombontsoa avy amin'ny fahafatesany Jesosy, fa nisy olo toerana azy ireo koa
ko nangatahiny ny mpianany mba hatsiaro ilay fitiavana tsy elingelen'ny ambopoa ty tena na izao lolopoa isan-karazany rehetra izao. Ny ambopo ty tena dia tokony hosoloana fanaovatsorona ny tena sy fifanompoana. Tokony hanao izay asa soa ho an'ny hafa izy ary asa mba azahoany tsirairay izay tsara indrindra. Izany no atao hoe kristianina marina ary izay no fitiavan'ny Jesosy tiany koa ho tanterahantsika. Engane izany fitiavan'i Jesosy Kristy avy a Nazareta izany hanosika antsika tsirairay avy amin'ity andro ity mba ho tena vavolombelony tokoa isika, hijoro vavolombelony amin'ny fitiavany sy ny famindrapon'ilay mpamonjy, satria izany no anisan'ny tanjona faratampony no tanterahan'i Jesosy Kristy avy a Nazareta sy tiany ho tanterahantsika koa. Amen. Vavaka isika. Sotranao Jesosy, nampatsiavinao anay ny fitiavanao, nampatsiavinao anay fa tsy mba olombelona ianao, fa izay ny maha-Andriamanitra anao, ary izay ny maha-iray anao amin'Andriamanitra ray, ary izay ny maha-iray anao amin'ny fanahy masina. Tsy tanteraka Jesosy zany fitiavana faratampony zany raha tsy ny fanahinao masina no mitoetra ty anatinay, ahafanay Jesosy mitahiry ilay fitiavanao, ahafanay Jesosy malolotra ny ainay amonjy ireo sakaizanay, ahafanay koa mandroka mandrava izay ambopoa diso toerana, ambopoa ty tena. Fa kosa Jesosy hiezaka anaparika, hiezaka hizara ilay fitiavana avy aminao Jesosy Kristy avy a Nazareta. Jesosy malalo, ny mpanomponao tsirairay avy, ny kristianina, ny mpino izay milasa fampanaradianao ka miaino zao fa tsy mpanahy amin'ity maraina ity zao. Miasa mahery ny fanahinao masina Jesosy arotsay amin'izy ireo tsirairay avy mba ho tenao fenon'ny fanahin'ny fitiavanao ny fon'ny tsirairay avy, ka raha milaza zay fa tianao dia hiezaka koa izara zany fitiavanao izany. Fenoy, tondray izany fitiavanao Jesosy Kristy avy a Nazareta izany ny fony tsirairay avy. Azahoanay mijoro vavolombelony ny fitiavanao. Misaotra Jesosy malalo, misaotra Andriamanitra ray mankasitraka fanahy masonao ny fitiavanao ane. Ameno ny fonay tsirairay avy. Hoy Jesosy Kristy Tompo, mandehana amin'ny fitiavako mba hatanteraka ny fifaliako. Ho azy ny voninahitra ny fitiavan'i Jesosy Kristy avy a Nazareta hitoetra anatin'ny fotsika tsirairay avy. Anio apitso ary mandrakizay. Aleluia. Amen.